tany iray ato anatin'ny commune urbaine Antananarivo Ambohimanarina. 9 kilometatra miala amin'ny renivohitra no misy azy, izay manana velarantany eo amin'ny 770 kilometatra tora-droa. 7,990 alina no isan'ny mponina ao aminy, izay miparitaka ao anatin'ny fokontany 130. Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ny olona dia saika tatsaha avokoa satria mahatratra 700 eo no mivelona amin'ny fambolena sy fiompiana. Ara-tantara dia anisan'ny toerana manana ny mampiavaka azy. Ambohimanarina toerana nanjosiran'ny Vasimbany Tehiroka ary Andriantokana Hono no mpanjaka nanjaka-tao. Tao ihany koa no nonenan'Andriana Andriambodinova sy Ranoro ary ny Vady Masian'Andrianampoinimerina. Manana soatoavina nolovaina tany aloha tany ka mbola notohizan'ny mandraka ankehitriny ny mponina amoninao. Ny firaisan-kina no hery ary izay mitambatra vato. Anisan'ny tena mampiavaka azy ny fananany mponina firaisan-kina tena mafiorina raha sendra misy ny manamanjo. Indrindra eo amin'ny rehefa tonga leto hoe voikava mahatratra dia ny fahoriana izany satria eto Ambohimanarina na iza tany misy manjo na iza toerana ao anatin'ilay fokontany 130 dia misy olona mampilaza manao filazana miantso ny vahoaka anarina hitola izay anjara-biviky sy ny sorian-dany ampomban'olomaty any amin'ny toerana misy an'io vonina miseho eo. Ohatra zao eto amin'ny fokontany Makotomita no misy olona tsy mifidy izy io na iza fa misy olona lasa moloteo sy mifahafatesana. Dia ny fokontany farany avaratra indrindra eto zao dia eny Ambatolampy dia tonga atreny moto hoe mpilaza aminareo aty amin'ny fokontanyna Ambatolampy fa maty ranon'Anina izay mipetraka ao Ambohidomita ka dia ho aseho raha-pitso maraina amin'ny 5 eo amin'ny tranony ao anaminy. Io hoe aseho manko dia hoe aseho vahoaka zany dia razana atao hitany tonga daholo ny olona rehetra fokontany rehetra izay mahery ny filazana tonga mitondra ny sianamby ao entina eo anatrehan'ilay razana eo zany. Izy io dia misy tsitokotoko anankitelo vola madinika ny fanaovana azy. Izy io zany tena soatoavina malagasy ary tsisy manolo mihitsy satria tsy dia tena vola vaventy loatra no retin'olo hoe ariary na roanjato fa vola madinika. Tsitoko anankitelo izy io anatin'ireo tsitokony anankitelo teo dia voalohany hoe natokana ho an'ny fiarahamonina, faharoa fiangona io amin'ny kristianina dia hoe amin'ny fiangonana katolika, fahatelo hoe fiangona zao amin'ny fiangonana protestant. Dia reo zany hoe akaman'ireo rehefa avy eo atolotra avy hatrany ilay manananjo ahitana zany ny vahoaka tonga namotsona satria voafetra hoe vola madinika ray ihany isan'olona no tonga eo. Dia isaina zany arak'ilay vola madinika iny teo no isan'ny olona tonga nanita ny didiny teo amin'ireo le olona manamanjo reo. Raha eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny dia saika hita eo an-toerana avokoa ireo foto-drafitr'asa maro samihafa. Anisan'izany ny fananany tsena manara-penitra izay vao herintaona monja no nahazoany azy. Ny foto-drafitr'asa misy amin'izao fotoan'izao dia ataontsika anatin'ireto hoe équipement communautaire zany dia manana voanina fontaine zay ataontsika hoe afatsakana lavera publique na fanasan-damba isika teo mitokana amin'ny centre de secours amin'ny sapeur-pompier zay nataontsika atao misy vavaka izy io Démon, contre vivre de la forêt autour
pour la culture. Sur la conservation. Ankoatr'izay dia andalam-panavozana ihany koa ireo lalankely ao anatin'ity boriboritany fahenina ity. Anisan'ny tena ilofosan'ny tompon'andraikitrany komina ny fitazana ireo ankizy sy tanora satria ankoatran'ny fanabeazana izay ataon'ny mpanabe any an-dakilasy dia misy ny fanabeazana manokana atolotry ny boriboritany fahenina ho azy ireo amin'ny alalan'ny aktivité maro isan-karazany. Ici, il y a satria voareny tanomboka io sivitaona ihany misy andrindrindra ao anatin'ny sekonina io eo amin'ny roa fotoana misokona indrindra izy io dia fitsinjovana lahatra sahady ho amin'ireo tompony fanatanjahantena malagasy izay rahantsika mahalala fa tena atahoy tsy lokoloko tokoa mba tsy tenena anazy io mampateraka amin'izao dia manana biblioteka izahay eo fampianarana tiany anglisy zay misy iny loahana tokana ho an'ny olona rehetra iny na dia ny ataon'ny mpiasa amin'ny arrondissement dia amin'ny voajanao amin'ny fampianarana indrindra teny frantsay dia manana cyber zay cyber café dia manana ny anarahana mety hoe internet zay malaka be amin'izao tsika miteny zao dia mampianatra ihany koa informatique. Eo amin'ny fampandrosoana anatiny kosa dia tsy ambakan'ny boriboritany namany Ambohimanarina raha eo amin'ny resaka fandoavan-kitra no asian-teny. Na izany aza nefa dia mbola mitoetrany ny fanentana ataon'ireo tompon'andraikitra hitarihana ny sain'ireo izay tsy mbola nahefa niadidiny. Eto amin'ny 6e arrondissement manomboka ny boriboritany fahenina dia manana fomba hafa mihitsy zany eto satria ity tanàna Ambohimanarina ity dia zay karazana zaina hoe eninray enindreny izy ireo zany dia mahay mifanentana isan-dreniny ka zay no mahatonga Ambohimanarina mahavita miezaka tena miresaka eta isan'ny manarakaraka no mba tsy tenena anazy hoe lolara satria amin'izao zay zao vao mijerereo omaly dia eo amin'ny manakaikikaiky ny enimpolo isan-jato ny olona efa mandoa ny etra mikasika ny fanamatany sy ny trano eto amin'ny tanàna Ambohimanarina. Maro ny ezaka ataon'ireo tompon'andraikitra entina mampivoatra ny fiainan'ny olona anisan'izany ny ezaka kopia. Tsy misy amin'ny sakana intso zany mety hoe tsy fananana karapan'olo eo amin'ny fanaovana déclaration de naissance nga izay nahazo ilazana sy afantaran'ny olona sy ny mpamizao ka dia arak'izay dia anomboka zany ny projet eka 2009-2010 zay andraisan'ny arrondissement enina anjara eto Antananarivo renivohitra amintsika zao mitentsika tsika mitendroa misy projet tamin'ny taona lasa le hoe école pour tous dia nadina daholo zay ankizy rehetra hita nyrenireny tena andalambe reny mahatratra dimapolo sy roanjato enina dimapolo sy roanjato zany ny zaza mianatra amin'ny ambaratonga voalohany tsy manana sora-paterana na kopia ka dia ireo zany miezaka voalohany ho ataon'ny tanàna Antananarivo eo amin'ny miaraka ministère amin'ny intérieur